mofiany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Matio 4:4, ny 5:4. Manana ny lanjany tokoa ny fiara katikati raha hoy isika, noho izy io tsy mataho-dalana ary afaka mandeha amin'ny toerana rehetra. Anisany teny fandray eo amin'ny tontolon'ny finoana ary ampiasaina amin'ny fifampaherezana manoloana ireo zavatsarotra ny hoe mila ampiasaina ny katikati raha izay nomen'Andriamanitra, toy ny Filipianina 4:4, ny 5:4 manao hoe mifalia mandrakariva ao amin'ny tompo, hoy indray aho mifalia, tika teny protestanta fanitsiana fahenina. Toy izao ihany koa ny ambaran'ny filazantsara ny Matio 4:4, ny 5:4. Tsy ny mofiany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Mba azotsika mampiasa sy miaina izany famarinana izany, dia andeha hiverenana ny fizotry ny tantara. Notarian'ny fanan'Andriamanitra tany anefitry i Jesosy Kristy, ary nifadianina 70 andro sy 70 alina. Noana ny tompo taorian'izay, ka tamin'ny nanantona azy ny devoly izay mpaka-fananana hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao, teneno ireo vato ireo anjary mofo. Toy izao kosa no valitenin'i Jesosy. Izao ny voalazan'ny soratra masina, tsy ny mofiany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra aloky ny vavan'Andriamanitra. Araka izany, mba hazoana mandresy ireo heverina hosakana eo amin'ny fiainana, dia tsy mahazo miantehitra amin'ny fahalalana sy ny faharesen-dahatra isika, fa tsy maintsy mifikitra amin'izay ambaran'ny soratra masina. Andriamanitra, ny teninao no mampahery sy mampandresy ahy. Amen.